misy fampahafantarana kosa avy amin'ny jirama itsisy nisy moa ny asa fanamboarana izay nataony eo anivon'ny jirama tany amin'ny faritra atsinanana Antananarivo iny ho fanatsarana indrindra ny fampidirana rano. Raha ny eritreretina ho tamin'ny valora sy sasany ana teo moa no avy tany izay dia mbola tsy totosa izany fa heverina ny amin'ny sasakalina any kosa no avy tany izay koa dia misaotra indrindra amin'ny fiara miasa ramo ny orinasa jirama. Ho faranantsika kosa ny vaovao anatin'ny lafiny ara-kultoraly ihany hibahatoerana amin'ny hetsika mamahoaka ny fanomezan-danja ireo mpanakanto indrindra ireo tanora vao misondrotra eo amin'ny zavakanto amin'ny faritry Vakinankaratra andian'ny fahadimo ny hetsika izay ho tanterahany ny fahatelopolo faraika amin'ny telopolo ny volana aogositra ary ny voalohan'ny volana septambra ho avy izao. Aharitra 3 andro ny hetsika mamahoaka izay ho tanterahana any Antsirabe faritry Vakinankaratra. Hetsika natao indrindra hanomezan-danja ny mpanakanto malagasy sy ny kolontsaina izay mampalaza ny faritra. Anisan'izany ny sova, vakodrazana, hiragasy ary ny kabary. Tanjona amin'ny hetsika ny hampahafantarana ireo tanora vao misondrotra indrindra eo amin'ny lafiny ara-kultoraly. Ny ezaka izay mpikarakara eo amin'ny lafiny fikarakarana sy ny fanomanana ny roso tamin'ny tsaratsara kokoa, ny ezaka ho amin'ny sehatra maty anina kokoa tao anatin'izay fanomanana izay. Ohatra amin'izany teo amin'ny lafiny podium sy ny haingon-tsehatra sy ny lumière zany dia ny ezaka ho amin'izay hoe tsaratsara kokoa izay. Eo amin'ny fitandronan'ny filaminana mandritra ny festival dia ny ezaka ihany koa izay anisan'ny mampiavaka ihany koa moa zany an'ity festival mamahoaka ny Jifadimtsia dia ny fahatongavandreo producteur vahiny avy any ivelany izay isy atelier isy rencontre miaraka amin'ireo mpanakanto zany izay andray anjara amin'ny festival mamahoaka ary anisan'ny zava-dehibe ho anay mpikarakara tokoa ny fahatongavandreo producteur ireo satria tamin'ny herintaona zany efa nisy producteur vahiny izay tonga tany Antsirabe dia nitily mpanakanto izy avy ao Antsirabe dia anisan'ny voatiliny zareo tamin'izay ny mpanakanto antsoina hoe mafonja avy any Antsirabe ny vokatra izay dia lasa andeha itetin'ny Europe sy ny Océan Indien zany mafonja vokatra izay fitirindreo producteur ireo. Araka ny fantatra dia efa tafiditra ao anatin'ny sehatra iraisam-pirenena ny hetsika mamahoaka tamin'ny taona lasa ka taorindreo mpanakanto avy aty sy ny La Réunion tonga nanafana ny hetsika nandritra ny andian'ny fahaefatra dia ireo avy aty sy Maurice no avy indray andray any anjarany amin'izany. Anton'izany mba hisiany fampizarana ara-kultoraly eo amin'ny vahiny sy ny malagasy izay efa natomboka tamin'ny taona lasa. Eo ihany koa mba hisintonana ireo mpizahantany hampandrosoana ny lafiny toe-karena amin'ny faritriny. 3 alina ireo olona tonga nanatrika ny hetsika tamin'ny andian'ny fahaefatra. 5,7 alina kosa no andrasan'ireo mpikarakara amin'ity taona ity. Ankoatra ny fampisehoana dia hisy ihany koa ny trano efa ampirantiana ireo karazana asa tanana. Dia tao anatin'ny fanadihadiana iny koa no anakatonantsika indray ny vaovao teto amin'ny fahitalavitry MATV. Mankasitraka anao hatrany nanjo izany hatramin'ny farany rampitso amin'ny valora hatrany ny fotoanantsika indray atao anatin'ny fampalam-baovao amin'ny teny malagasy hatrany. Veloma tompoko.